tantara eto amin'ny RTD. Atolotry ny radio Don Bosco anao anio ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Valifatin'ilay mpivarotena. Nosoratany Andrianzato. Ho velomin'ny Rakoto, Valy, Sinaizy miaraka amin'ny Ioly, Iary, Ony Miatsanirina. Nandray feo sy nanatotosa, tovy razana mamonjy sy Olosoa. Zay vao vita reto bulletin de note ny mpianatra reto. Tena riraka mihitsy aho ka raha tsy nikirina lasa amin'ireny lamba ireny izao ankeo dia efa mba vitako aloroa reto. Efa tena manginana eny eo ivelany eo izany. Mifiry tokoa aloha izao e. Tena efa misivy oralina. So fa efa nomasahako aloha ny sakafoko. Ary aleo ampirimina amin'izay reto bulletin sy kahie reto dia andeha hanety trano ka. Ny vavahady aza toa mbola tsy midiko akory. Ary mamanala mihitsy izany andro izany. Sady efa mangina dia mangina. Tena variana tao ala. Inona koa iny mianjera ao ambadiky ny fefiny? Tena ohatry ny olona angeny fahitako azy teo e. Sa olona mamy ve? Ohatrany tsy reko mikofoka akory nefa. Marina raha tsy mangofotra izany. Sady misy tatatra lehibe izay ao ambadiky ny fefy eo. Dia andeha ho jereko ve e? Dia ahoana nefa no ahitako azy? Radio Don Bosco maiziny be ity. Sara fa misy azavana kely mitsoloky. Arina izany. Ohatry ny olona miazakazaka. Tena aleo aloha hitako biby eto ambody tamboho eto sao dia olon-dratsy izany ka olozy eto ny azoany. Any alisany e. Okey tsy baina. Jereo no manodidina fa tsy lasa lavitra izany tsony. Ny andro koa efa maizina raha toko. Tsy misy anarahana ny dian-drano tety tsony. Andriamanitro, tena tsy olà reto. Samy mifingotra antsy be avokoa ry zareo izany. Mety ilay olona mianjera teo angamba ny tadiavan'ny zareo. Mandry samy mena vara ve? Nareo kosa mena tsimo. Sasany leba miandry eto. Raha vao hitanareo dia aje tao avy hatrany. Okey baina. Andriamanitro, dia inona ny ataoko? Tahotra izany. Tsy afa-mihetsika eto sao tsy palitrareo ka avy dia ovononika io. Raha hijanona eto koa nefa dia tsy maintsy ho hitany raha hitsirika ny ato anaty tamboho izy. Losy marina. Sa andady moramora ve a? Dia ahoana nefa ilay olona nianjera ao? Dia avelako ao ve? Sao dia ahitako tsiny amin'Andriamanitra na? Sady fitandro zareo mihitsy izy satria maizina dia maizina ny ao ambadiky ny tamboho. Dia inona izany ny atao? Tena ho fatifaty foana eto raha tsy mihetsika angana. Andraso fa hitako ny hevitra. Aleo ato sipiko lavidavitra ny tapapiriky voatsapako ty mba hanariana ty andro zareo. Raso. Inona izany e? Tena liny izany raha leba. Avy ety avarana ty izany e. Andao malaky enjehana any. Malaky ianao raha ty e. Sahiny fa lasa. Ary aleo ainga no jerena ilay olona nianjera teo. Eto. Aleo tsapatsapaina. Ty eto. Ary mbola mihetsika izany. Fonare tompoko.
Kare. Aza vonoina re. Moramora aloha ianao sao dia henon'ireo olon-dratsy eo e. Amonjy anao ny atongavako eto. Afaka mitsangana ve ianao? Tsy. Malemy loatra. Maratra be. Kiaka, tia ahoana ry izany e? Aleo areniko ianao dia misafika misoroko ary e. Tsy lavitra kory ny tranoko fa atao ambadiky ny tambohatra ihany. Ao re miezaka kely e. Zay ary mieza miantehitra amiko ianao. Andao? Izay tsy efa tafiditra ato anaty kombo. Kely risy rivotra amiko. Ary malaky ianao sao dia tratreto. Fampiasa. Tena ny mijery ity marina. Tsy afa miarina tsony ve ianao? Tsy afaka tsony. Mandehany ianao manavitra aina sao dia tratran'izy ireo. Ao re mitsangany. Za efa kontiny tsy ho velona tsony. Tsy mety izany. Ao ary fa ho taritariako moramora ary ianao e. Oay, izay indray ry zareo. Moramora aloha. Mikovoka. Izay fa lasa. Ary andao malaky sao dia manao tapody fo eo reny. Oay. Ary tao tsy mihetsika tsony. Andriamanitra dia sanatsika maty ve? Tsika. Ay, mbola mitepony foany. Leo taritina ho any trano aingana. Zay fa vitako pansement daholo ny ratrany. Soa ihany fa mba efa nianatra momba an'ireny taloha. Sady mba nahatahiry fanafody kely koa. Tsy misy atahorana tsony aloha izao ny ainika. Izay ny tsy nitondrako azy tany amin'ny hopitaly. Sady sao dia efa nena amin'ireny jiolahy ireny ihany ka ho fatiny ihany. Sady atao ahoana koa moa izany no hitondra azy any amin'ity alim-be ity ka. Ary avesany io raha izany. Misaotra an'Andriamanitra fa tsy maintsy ho voafafan'izay izany ny dian'izany tete tamin'ilay tovolahy io. Dia iny ty atao rahatrena. Nakaiza re izay zanako izay ry tompony. Ola mary ampamitoy aloha ianao e. Mbola mitady izay misy azy indretsika izao e. Naloha fianakaviana ny tetesika izy mba efa mitady toatsika ihany koa ne. Manam-pahefana koa sala amin'izany koa. Minao fa taverany amin'ny namany ihany ilay izy raha mary a. Ka tsy mbola fanao ny tojo mihitsy anie ny moatra an'izao tsy mody hatrany izao rahatrena. Marina. Fantatro izany raha mary a. Izao e, mbola ao anatin'ny fitadiavantsika izay ihany lazaiko aminao. Sady alefa lavitra ohatran'izao saina sao dia raha ireo tianao ka anolorana eto indray a. Izao aloha e, iloza kely aloha anao fa tsy maintsy andeha hamonjy fiasana indray alohako. Indray rahatrena. Dia avelanao rery ato anatin'ny tebotebo ve a? Raha mary a, ka tsy maintsy mamonjy ny asako anie ay ianao ty raha maninona. Androany maraina daholo anie ny fotoanako amin'ireo mpiara-mivona afaka amintsika e. Tsy maintsy miverina rery atoandro e. Sady zao koa e. Tsy ianao rery ngeny eto fa misy azy miravavim-panampy eo e. Mba manana fanginana anao. Dia mifampiantso ihany tsika raha misy vaovao a. Izay fa ilozako vetivety aloha ianao e. Izary azany e. Ohatrany trano tsy mbola fahitako mihitsy ity misy aty izany. Ohatry ary maninona eto ampandrina eto marary ato
daholo izany fantako izany. Tena mila tsy ahetrika ka. Ary iza koa ary tovavy miondrika eo ambony latabatra io e. Ohatran'ny manoratra ange izany. Eny fa nitodika nijery aho. Ngamba eny ny zaly nikofokofoka teoko. Ndray. Tsara an'izay tovavy re izany. Nahita ianao? So dia efa tia an-danitra azy zaho ty e. Anjely angamba tia manoloana aty ka tena tsara tarehy loatra. Ka efa manahoana kokoa ianao izay? Na endrika na bika na ny feo aza dia samy kanto avokoa. Tena anjely ty fa tsy olona ka anjely mihitsy. Lasa saina be nge ianao izany e. Efa mahatsiaro azo azy ve ho ahy ianao? Tena olona indray izany ko. Matao manatsafa ohatr' izao. Zaho koa na tehiteny aza ohatran'ny tsy afaka fa reko ohatran'ny miraikatra be izany ny lelako. Sady tia atao mampanoka teo aho izany. Ary niverina natsoro indray izy. Sady miherotra be. Tena mbola reraka koa ngamba izy io. Aloaloha izy akaina tsara e. Dia atoko ahoana re izy ty e? Zaho so nefa tokony mba handeha hamonjy ny asako nefa atao ahoana ny famela azy rehetra? Sa hidiko avy any ivelany ve ny trano? Kanefa raha taitra eo zao izy ka mitady olona dia ahoana? Izay mbola amin'ny 12 vao mirava. Tsy mety izany. Dia ahoana re? Aleo angamba iangaviako teto mba hiambina ny mpianatra alohany io. Sady efa tsy misy ninina atao koa nge ihany. Ny fanadinana famarana taona efa vita. Ny bulletin rehefa ho zaraina rapitso. Aloaloha antsony tety. Ry olona ato amin'ny trano ty. Marina raha misy namaly mihitsy ny antsoantsoko. Mahafinaritra ery nge izany trano izany. Mody tsotsotra avokoa ny fanaka sy ny kojakoja rehetra ato fa tena milama aloha amin'ny ankapobeny. Dia mety hoe ilay tovavy hitako tamin'ny nofo ve izany no mitsabo ahy? Iny ve izany mipetraka ato? Engany ka ho izy mihitsy fa tsy olon-kafaka. Na koa hoe vehivavy efa lehibe. Manonofo mihitsy aho izany ka. Aleo rangahy hivoaka ny atokotany teo jerena any. Ohatray, fa inona ny ataonao aty atokotany aty? Jereo nge ianao raha tsy mbola asatra ery e. Tena tia mihitsy ilay tovavy namonjy sy ny karakara iny ka. Neveriko hoe nofoka tena izy. Na andeha nivoaka vao marina izy izany tsy nahitako azy teo. Tena tsy mbola nahita tovavy tsara tarehy amam-bika ohatr'izao mihitsy aloha. Tovariana be ry tony. Allô la terre. Allô. Tsy ho aiza re akory fa saika hoe hitady anao taty atokotany fotsiny. Gaga mantsy fa ohatrany tsy misy olona mielingelina mihitsy teoko. Ka efa eto aho zao fa andao aingana aloha hiditra. Tsy tokony hivoaboko ohatran'izao mihitsy ianao. Andao aingana re hiditra. Dia masika koa nge ianao izany. Eny e, ndao indray ary. Tsy masika izany re hitako. Ianao mihitsy izao no mbola marefa. Mbola tokony hitandrina sy hakaina tsara mihitsy aloha ianao. Bebe ihany ange izay ratra nahazo anao teo izay. Eny e, marina izany. Dia tsy hitako hoe izay teny entina isaorana anao e. Fa hono tadidinao avokoa angano ny zavatra rehetra nitranga? Tadidiko tsara ka. Na ny antony namparatra na namonjenao tamin'iny alina iny nitsabonao aho. Raha tsy teo aloha anao dia efa maty angamba ohatr'izay e. Dia inona hono ny antony fofona renjolary ny ianao? Izany hoe
nisy fanasany namako izay ho anatrehako dia tratrariva tany ahy. Tsy nahita bus-tsony ka voaterina andeha tongotra. Taitra nefa raha sendra nandalo elakelan-trano maizimaizina izay ka nahen'olona nikikika. Izany? Nery ka reny jolary iny nitazako namono lehilahy lehibe iray tamin'ny antsy. Tokony ho 7 lahy teo nisan'izareo e. Dia hitanao ve nendrik'ireo lehilahy ireo? Hitako ka. Niara-nitodika taty amiko daholo ry zareo raha nahen'ny fandalovako. Zaho indray moa tsy nahetsika teo amin'izay nijoroako noho ny atarany. Dia niroatra namely angery zalahy. Vavolombelona izay nataon'izy ireo. Niezaka nanoatra ihany fa maro loatra ry zalahy. Mahery fo ianao. Dia tadidinao tsara ve nefa nendrik'izy ireo raha ohatra hoe hitanao ka? Eny e, mety ho tadidiko aloha raha hitako e. Nefa tsy dia tena siora aloha amin'izany e. Ka izay indrindra tsy tokony mbola hoe hivoaboanao aloha e. Eny, marina aloha izany. Mbola tazako miodiody ihany mantsy ireo jiolahy ireo. Asa mety tereny lehibe anitady anao angamba? Tsy maintsy misitrika tsara mihitsy aloha ianao mandrapa. Marina izany. Misaotra indrindra rery tojo aloha no anarako e. Tsy misy fisaorana re izany. Niandray fenitra no anarako. Fenitra? Mahafatifaty loatra izany anaran'izany. Ohatranao ihany e. Aza dia be sentiment io rery tojo a. Tokony ataonao izao dia mipetraka tsara ato fa tsy madiditra mandeha mivoaboaka any. Azonao izany? Eny re tompoko, ao fa ho endry tsara e. Fa mieritreritra koa nge aho hoe sao dia tokony antsoina ihany ary ohatra indray aman-drenao sao dia mitebiteby amin'ny tsy fahitananao. Ka na ny telefony koa zangy very tamin'iny alina iny. Ka nga moa izany tsy hainao tsinjera ny laharany finday an'ireo ray aman-dreninao ka? Tsy tadidiko e, niova laharana voatsela ry zareoko. Raha mba fantatro mantsy fa lainga vonoko dolo izany. Tsy maintsy tonga aty farany zenga ny dadasiny raha vao maheno hoe aty aho. Nefa za aty mbola tamana dia tamana ny hijanony eto anilany. Tsy haiko fa manjary hoe mamiko dia mamiko izany ny teritreto. Ohatra ny tiako avokoa ny momba ny fiainany. Eny e, ny mombamomba azy manontolo. Izany ary ve no atao io raika pity. Ka rehefa era maso sao dia ankararany hoe tiranomaso tsisy faranytotra. Efa manao azo atao rehetra amin'ny fikarohany tsika. Ary mba ataovy ambony no finoana fa tsy maintsy mity izy e. Ka efa firy andro an'izao tsy nahitana azy rahatremy. Tena maty angamba zanako rahatremy. Aiza reny tany alehako e. Miteny foana re azy a. Efa tapitra voajery daholo na hôpitaly hatramin'ny tranopaty azy. Sanao koa ngavy eo manam-pahefana dia efa manao ny haintsy ho zavatra reto kosa e. Miangavy anao mihitsy mba mizaly hoe ianao manatanjatsaina fa asa dia manao ohatran'izao re marina moa e. Tsy ataoko masotra maro aloha fa na izako azy izany mba tena ketraka fa dia misy ka manafina fotsiny io. Andriamanitra apio izay Andriamanitra. Izay nitoerako teto amin'ny fenitra. Asa fa mahatsiaro ohatry ny miaina any aparadisy izany aloha e. Tena raika pity tanteraka aminy aho. Manjary mahafinaritra miara-manao raharaha aminy ato an-trano. Na dia tsy dia mba mpanao raharaha mihitsy azy aho tany amin'ny dadasiny eny. Hitako taiza moa izany mahandro vary. Manasa lamba sy miborosy trano. Tora ny ery fenitra tamin'ny voalohany raha sendra maina hoe mantamoaka ny vary. Dia fahasambarana reny anay ato. Mahatandro tena fantatra ny fenitra. Impiry akory no tsy mahatsinjotsonka nitory fitiavana taminy fa tsy mbola nentina maly azy hatramin'izao. Fandriana roa no ato dia samy manana ny fahatoriana izay.
Tena mety aloha fa tovavy matotra ray fenitra mahatohitra fakapanazy. Tsapako eny aloha fa tia azy saingy mbola mangataka andro andrinena foana. Hitako lany fa tokotany. Ireo ravikazo mihitsy andreo koa no tena hitako mandoto azy tiako. Sady fotoana fihintsana ny raha teo moa izao. Andeha angoniny reto dia hodorana riandrefatra-trano ary. Ary aleo aloha fototsapa anaty gony ato fa tomina ampireto fa miparitaka fotsiny rehefa tsofiny rehetra. Zay. Arininy ty oatra ny hoditra mivalombalona voarokako tamin'ny angady ty. To portefeuille. Aleo ijerena. Tena ny portefeuille antotsy ty. Dia reto misy sarany vitsivitsy. Ary latsaka tamin'ilay alina saikana amin'ondro jolahazy izao ty. Ny sariny fony fahakely izao ty. Dia mahafatifaty ery ange. Tojo aloha dia tena tovolahy mahafinaritra. Vao fotoana fotsy no ny fankahalalànay dia tsapako mahafinaritra izany izy. Eny tena mahatsiaro fifaliana izany aho eo anilany. Impiry moa izy no nitory fitiavana tamiko fa tsy tiako irotorotony izany na dia reko miteto zavatra amin'izany koa aza ny foko. Mila mandinika tsara vao samy roso amin'izany. Na mila ratra marary aloatra ny lasako. Ary iny reto. Reto angamba ny sariny ray aman-dreniny. Trano fantatro angety rangahy eto amin'ny sary ty izany. Tena fantatro mihitsy ty. Tsy le hoe ngaratrema ve ty? Andriamanitro. Dia sanatria ve ka ho ngaratrema ny ray nitotso? Tsy kosa tsy aleo aloha jereko ilay karapanondro mitojo hoe ty eto. Dia isany anaran'izay niteraka azy Ratrema Rodolphe. Tena izy. Ary Ratrema manana tojo ny aina no anarany tojo. Indrisy fa tena hoana loatra re. Vitandray aloha ny fanaovana sy ny amin'ilay dosie misafofona be reto ka tena matsiaro leraka mihitsy izany mandaka. Manahirana ihany izy tika. Maniry mba manana ny ampitondolon-drehetra ianao dia tsy maintsy miezaka mafy. Miditra indray aloha tia ny vola. Mba mandroso dia mandroso ihany ny orinasa dia miala indray ny olana goavana. Tena resaka mihitsy ny saiko izany ka. Na kaisary lesy alaritoso dia sanatria ve lesy ka nisy nahazo ny lato koa ano any. Dia inona ny hafarana isy neny raha sanatria ka maninona any lahy. Ndasolo. Allô. Ahoana izay madame Noro? Mihaino anao ahy. Taratasina terin'olona ao aho avy amin'iza ka? Tsy misy anaran'ny mpandefa hoe? Eny tsy maninona fa atero aty amin'ny biraoko e. Dia izao foana avokoa aloha ny randevoako rehetra an'io hariva e. Eny ny randevo rehetra mihitsy e. Ody alohany io fa matsiaro reradreraka mihitsy ka. Zay Mandrosoa. Ay madame Noro. Anatitra an'ilay taratasy. Apetrao ambony biraoko eo fotsiny azafady. Dia misaotra betsaka e. Ary aleo aloha sokafany ity valopy ity ahitana izay atao anatiny fa tena. Ary tonjotra vitako ny tofodefo eny izy izany e. Aleo aloha hoe vakina. Vitako soma tsara ny valo fatoka. Ahoana tsara hoe? Vitako
soma tsara mivalifatiko. Ohatra vina ny tiany taratasy tsy ho lazainy. Andriamanitra dia sanaty ve ka misy fandraisany amin'izao fanjavoana ny zanako izao ty dia sanaty ve ka ny zanako no tsy fa izy koa nefa ny olona nandefa an'ity dia inona ny tiany ho lazainy. Mangovotra mihitsy ahy zany ka aleo aloha miezaka ho tombo sao dia ho tapaka lalandray eto ka. Ary aleo koa aloha tonga dia antso amin'ny komisera dia aseho azy mihitsy taratasy ity. Aleo izay natao ka. Fa maninona ho afenitra no ohatra malikoaloko endrika izany tatato e. Ao momba teneno ake Tsy maninona re ary tojo fa maninona Eritreeritra hoe sao dia tokony hody amin'izay ary ianao. Andray fenitra ka zange mbola tamana be mijanona ato aminao e. Tsy te hisaraka aminao mihitsy ary Tsy mety rery tojo Tsy mety ahoana mba eritreretra ihany ireo ray aman-dreninao so sanatria ho faty tebotebo eo ka hanenina mandrakizay. Mba azonao sary an-saina ve no mety ho fijalian'izy ireo amin'ny tsy fahitana anao? Eny marina izany aloha saingy tojo mingavy anao mandehana mihitsy aloha ianao mody sady sao ampangain'ireo havanao nanao kidnapin anao koa io ka ho sahirana. Tsy hanao an'izany mihitsy izy ireo fenitra. Ianao nge nanavitra teo ambaravarany fahafatesany Ka tsy midika nge izany fa tokony avelanao fatiny tebotebotra zareo e. Ka zao ary aleo fa tsoko zareo mba ialan'ny tebotebony aloha. Fa ngah moa izany tsy hoe tsy mahatadidy ny laharany finday amin'izareo indray ianao ka. Mandrainga ka ianao mifona rery fenitra. Ninandrainga satria tsy te handao anao izany mihitsy sady aika izany ianao tia ka zanak'olona mpanefoefo. Mpandaingatsy dia sahanao ve no mandainga tamiko e? Ka ianao koa zange mpangalatra Zany ko mpangalatra? Fa mpangalatra ahoana koa? Mpangalatra ianao e. Nangalatra tamiko ianao. Ahoana tsara dia inona hono izany nangalariko taminao ka? Ka ny foko sy ny fitiavako fonina indray. Tu as volé mon cœur. Ay ve nahataoko fa ilaza inona koa ty ianao? Marary nge izany tsongonao izany. Eny fa tsy maninona aloha fa efiko ihany. Jereo nge fa niova vetivety teo indray le endrika efa mba nitsikitsiky teo. Fa maninona mihitsy aloha ianao tery fenitra. Na izany fa tsisy hidiranao e. Antsony ray aman-dreninao dia mandeha ihany ianao mody. Dia tia ny portefeuille-nao hitako teny an-tokotany ty. Mety latsaka tamin'ny alina nahavoanao iny ty ngamba. Misaotra betsaka. Andraso fa nisy vola izay ho atato e. Tsy hoe fa lasa ny zalahy. Mbola ao avokoa ny volanao ka. Ve ko maninona ny tsy nampiasainao e. Lany vola be nge ianao ny tsaboana sy ny karakarana reto resy dolo e. Tsisy dikana akory reto mihoatra amin'izay nataonao tamiko. Ka tsy nilako vola nge ny fitsaboana sy fikarakarana anao e. Tsy azoko. Azoko fatarina ve aloha ny antony. Fenitra to mangano any masonao fa mandehana amin'izay re ianao mody ritojo Fenitra andraso aloha tena nohidiny ny varavarana marina. Tsy azoko fa naninona tampoka ato ary Fenitra mety hoe nisy fihetsika nataoko ve ka nahatezitra azy sa sao dia tsy mahazaka n'izao fisarahana izao ary izy tena mety izay mihitsy angambe. Andeha hiverina dia ambarako azy fa tsy maintsy mbola hiverina ary apakatra azy ho vady. Nefa aleo aloha mody antsika ireny taxi fonnerie dada sineny dia mandeha mody avy eo ary hoentiko miverina aty izy ireo hanao fangatana avy hatrany. Efa eto ambaravarana ty atoko aona reny taratasy ny amin-dramaly
Kotsy ho vato tampoka io izy. Zary ty tsaloko valalanina tanteraka mihitsy ko. Ampio re Andriamanitra. Aleo aloha amboarina ho tony tsara ny endrika. Zay. Ay, tonga ianao. Toatatra dia atatra ny endrikao izany Ka teraky ny asa ry ara mary Izany. Ka tsy hitanao anga ty orinasa vao natsangana any amin'ny faritra ity Ka maka aina ary aloha Izany ara hoako. Ary efa mba nisy vaovao momba an-janako ve? Tao mitady ho kivy ara Trema. Io indray ianao Mariny. Ka mitony aloha re ianao Fa misy inona ra Trema? Tao miaotraotra be nge ianao izany teneniko azy fa re tena tsy haiko tananao asa amin'ireo izy io ka nefa dia inona no izy io eto ampio re Andriamanitra. Fa misy inona loatra re ra Trema? Zao re raha mary izany hoe misy miantso aloha ianao izany raiso aloha Allô? Manahoana eny? Itojo ihany Itojo? Ndray re Itojo fa taiza foana re ianao anako. Zahay ato efa ho faty ny tahotra amin'ny tsy fahitananao anie. Mitony aloha miny tsy maninona akory nge zahay. Itojo hoe raha mary ameo aloha izy modi mihitsy re aloha anao sombinaiko. Modi ianao io aloha dadanao Allô Tojo. Manahoana dada? Le dir Tojo mba tsapany lavy aloha tsy mety nge zao ataony lazao ny olona ty mipopopopo mitady aminahy efa mila naraka hatramin'ny aina mihitsy elany to mangingina fotsiny sady manepoka any mody mihitsy aloha lazy zao dia zao ka Ohatran'izay ry dada sy neny no antony nahatafajanona tany fa raha tsy ho tovavy io nge ka efa tsy hitanareo tsony ohatr'izay mariny Tray izay sombinaiko tena misaotra an'Andriamanitra fa tsy maty fo maraina tany ianao ka na izany azany tokony mba niantsona ihany aloha lafa mafy nge rehetra Tojo ny tebiteby ny ainana iteto marina moa voaka re zay rangafa efa eto nge izy zay nge ho ary mamy rehefa velonaina izy dia zay ny zava-dehibe tena misaotra izany tovavy izany kosa noho ny fandavatena nanavitra anao ka marina mihitsy aloha izany ramary tokony mba ny fakasitrahana azy mihitsy aloha tsisako asa hoe vola ohatra tsy vola ny ilain'izany olona izany dia dada sy neny ohatray fa inona kosa aloha zay laka tsy dia haiko milaza azy izany hoe raiki-pity aminy ahy zany fa iny ty lazainao ry Tojo araiki-pity ahoana zany le ty ry Tojo manina ry dada dia olona vao nandalo teo ambany masony lavo fe lesy dia alaka-dambany laha eno ara zany anke natao hoe voany mandalo direkitra asaniko fa tavanak'olona vay zary izany aloha ka dia manao ahoana koa ny farim-piainany mba mifanentana amin'ny farim-piainantsika ihany ve miala tsiny aloha ry dada sy neny tsy te hiditra lalina amin'izay farim-piainana na zay fihaviany any ny any fantatro dia zao raiki-pity amin'ny tanteraka zay ianao raha mato enonareo sady olona nanavitra teo ambaravarany fahafatesana angizy ary miala tsiny aminareo aloha fa andeho any anefitranoko zay lasa aloha dia ahoana zany natao raha Trema dia mandeha aloha nareo miaraka mandeha manatitra fisaoana any amin'izany tovavy izany volana monjy ny anjanako ao izany ka mendrika isaoana dia izao eto raha Paoly Sofira dia mitondrana reo fiara ary zatereo anga tsy mba hoany ka tsy henonao anga le resaka sy nipiombonantoka teo hamonjy fivoliana io zao zary ty fatarako dia mba zaho taratra ihany mombamomba an'izany tovavy izany dia inona moa izany ny tian'ilay taratasy hafahafa nisy nanavitra tany ampiasany no lazainy hoe vita noho ny valofatiny ka naiko maro Tojo zanako no nisy nanao akasoparana marina dia valofatinina azo zany no lazainy fa vitany Nanahoana ary izay ny feonany Tojo tamin'ireo ray aman-dreniny
Angamba dia fifaliana tsy misy toy izany ny andry zareo. Sotra n'Andriamanitra lehibe hafa mba afaka nanavitra azy. Maninona koa ary totsiny tsy mety miala taon-dohako mihitsy. Efa tsy te heritreritra azy tsony anefa tsy mety ny saiko fa lasa ny amin'ny foana. Sady midobodoboka fa hafa izany ny foko raha vao mieritreritra azy. Aleo aloha mandeha moto fa efa azo reto ny loka. Faiza hoe izany trano izany tontso a? Io mififitambo kely io neny velo eto ny fiara rapoly dia miandry vetivety eo ianao fa zasin'ino eny vetivety aloha. Ary toa trano tsy zarizary kely ry izy. Mba moramora zato vavanao neny na tsy zarizary io neny na akany misy ronono sy tantely io satria aongeny misy nirozony foko e. Tojo io indray ianao a? Zaniko ary ohatrany midy ary ty trano tiako fa nakay zary fenty sa mety hoe nandeha ny tsena angamba. Aleo andrasana kelikely ka. Ary fiara nisy ty fiara tsara tarehy be eo ivelany tamboty. Inisy ka. Tojo manahoana tompoko? Salamanaka. Izy no reniko niteraka ary fenitra. Ary izy tsio sary neny no ifenitra le efa voalazako taminareo sy dady le nanavitra. Faly mahafantatra anao tompoko. Toraka izany koa kia. Ka tsy aleo ary ve aloha voaka vetsivety ny trano dia mandroso e. Aizany dia eto an-tokotany ve no iresaka ko? Aleo re eto ihany anako. Somary mbola maimaika izay io. Maika ho aiza re neny aleo mandroso e mandroso. Tsy io mbola manam-potoana vonjena ane izay io e. Zao e. Tonga eto izay mba haneo fisaorana sy fakasitrahana anao tamin'ny namonjenao an'ny toto zanakay. Tena zava-dehibe aminay loatra re anaka ka dia misaotra indrindra e. Tratako re tompoko izay hoe isaoranareo amin'izany adidy tokony nataoko ihany angeny nataoko e. Inoko fa niza nge teo amin'ny toerako dia nanahoatra izay nataoko izay avokoa e. Tsy anako. Betsaka ane ireo izay minimikipy manoloana ny fanampiana amin'ny hafa e. Fa ianao kosa tena sanan'olotra ny ianao amin'izay zanakay. Koe ty re ty mba misy fakasitrahana kely atolotra eo anao. Tsy misy vola hoe mahavidy ny tombam-bidy izay vitanao taminay sy toja koa e. Kanefa dia ny fonay mitafitafy ny fakasitrahana reny mameno azy. Tsy re tompoko. Tena miala tsiny indrindra raha tsy afaky ny andray an'iny marina e. Atray? Tsy nitady tambony nantoy izany akory nanaovako an'ireny ange. Faraky ny volazako tery am-boalohany dia adidy tsotra ihany. Asa tao an'izany re anako. Raisy efa fonay ho anao ny tsy re tompoko. Mbola mamerina ny fialatsiny ihany hafa tsy Iaina tena ianao ve ty? Fa iza koa tena manatona tsika ty e. Sa mitady olona kosa angamba izy zaniko. Nalay marina miaina keliko. Hitako ihany ny pisikiloko. Hitako ihany ianao marina. Mengavy anao andeha pisikelinao taiza? Fa izy io fenitra lehilahy tsy vaniny oritojo tsy mifatotrovana. Dia mody manadiny lasandray mantsy raha zaka vady be anao ihany akity. Efa nitady anao ataizatraiza nge. Sanatry vady be anao taiza koa moa ary mba ianao fa aza manaty kantona aty tsy nonga ny teniny teo hoe mandehany ianao mandehany faiza koa moa aza miditra tokony hidera ilay sao mahitaloza. Mahitaloza hoany zany marina fa iverinao fa matahotra anao nga za Tojo aza famaly amin'olona eo ianao ao ianao roneny fa tsara omena lesona kely ny dalo oatray fa iza moa elaty tsy rahanao zany da ngaty raha misy resaka tianao lazaina aminy dia lazao amiko. Aikosa zany mihetsika tsy injofeto famba fantatra elamo hoe iza mariny miaina. Mandehana ianao mandeha andra ngaty lehilahy tsy vanina. Sanao mandraoka
Tiazo marary amin'ny tonga ianao io. Tany ianao mandeha ho Fa mitetika anao inyo ianao a? Andramaro hoe jerena azy a? Jojo aka mety amin'ny adiny ireo ianao ka. Ao ianao ry neny fa mitady bandy ty lehilahy lehibe tsy mahay neny ty. Mitady sandokolona fotsiny. Sandoka io vavalahy. Hitako. Mba fantatra lahy moa fa mpivaro teny io tovavy arovalahy io. Mpivaro teny io le ty sainty. Ary efa voavidiko ambokady misy ny reniny. Latsy valina. Pandainy. Pandininy vavanao rangaha ty sao de vakiko eo a. Sady tsy miainy zany no anarany io. So mamy ianao ka manafangaro olona. Ohatry kantana izy raha tsy marina zany. Io fenitra ambaro azy ny tena anaranao. Ambaro azy fa tsy Tojo anarako mihitsy zany. Fenitra nena no anarako. Zany ve? De sanaty ve ka marina koa zay nolazainy teo fa Endry Tojo marina zay nolazainy fa efa niaraka taminy tokoa saingy fenitra efa nivary tena koa. Valeo ary fenitra Say angamba no azo ilazana azy saingy okizay fenitra tsy tia eniny toy nitsony ahy. Ndray rery laniko. Zay ka olona toy izany nafatifaty ianao. Tojo mba azonao enona fetifety monja ve zay tiako teniny? Tsy fenitra misaotra anao tamin'izay vitanao tamiko. Tojo so fa mbola tsy nisy ninonina ny tamintsika. Mody miseho toreny anjely reny. Asa miketrikina ka sa mitetika ny tseritra ny volanay. Eny aza miteny ohatr'izany kosa ianao andao fotsiny sika andeha andao. Azafady tompoko. Sanatria amiko ny anana toetsaina ty vola raha nanao andreny a. Io ny zanakao. Tsy nisy nanombinana anaty kely aza. Anontany azy koa raha nisy nanombinana ny volany tao anaty portefeuille. Andao andeha reny andao sika andeha. Na ohatra ny hita ny bankely misy olona iny. Oka. Zay vao tadidiko. Tena ny bandy kely vavolombelona namonona ilay antidadany ray aliny. Tena azo antoka fa izy inka. Ary tena tsy tadidin'ilay ry mihitsy aka. Efa amin'ilay raha aloha zany. Fa tsy maintsy fitaiko aloha momba lahy manaraka. Sady mitady andombaka ny vorokely ka ilay faranana. Tena lehilahy tsy vaniny ianao raha zaka. Fa lery zany ianao zao fa lasa zareo. Ka sika senao nge sisa ry piso kely mety. Efa nilaza taminao fa anangy ianao ary tsy avelako hisaraka amiko zany. Ary vao avy nivoaka ny fonja dia efa mitady an'iny asaratsady. Fandeha tsy mahalala. Vaniny ianao. Efeto azo na dia nogadrainao azy. Koe sorondoanao zany etetita hiaraka molokafo zany fa dia zao migoziko anao. Anahy ianao. Lehilahy mitonantonana. Sanatria amiko izay anaiky ny kilalaonao zany indray. Fa maninona? Adinonao anga fa tsy fito ny nanekenay anao tamin'ireny. Ary efa tapitra ela koa ny fifanarahantsika. Raha ny marina kokoa dia ny fifanarahanareo sy neny. Oritrana kely ty tsy te halala an'izany mihitsy sao adinonao ara fa mbola nandakotrosany ianao Ko raha tsy tianao nopotika zao ny koziko anao. Eko fotsiny izay koziko. Sanatria izany rangaty ary ale teo tsara anao ty ny olobe anao io fa aleoko lavitra potika sy maty. Toy izay manaiky ny oviravirainao. Ohatran'ity ary ito amin'ny sy milainga ty sipity zany samy tadinina. Alefaso rangaty izy entinao fa tsy matahotra anao ny aty efa nisotry ny aleoko maty zao tovovavy zao ka tsy matahotra an'izay raha matahoranao zany. Ohatray le ty tena mitady mihitsy tsy alakely ty matiko tena no any Fonjera le olona fa tsy nampanao akeriny Fonjera Tao malaky miandry vonjy. Ao anatin'ny fomba fiady avokoa zany rangaty tsy mila olon-dratsy mpanimba fiainan'olona toa anao zao ny fiarahamonina. Fonjera le olona. Tena volanana ary ny fialangina fa horatsy ty Verina rovoko tena mivara fa tsy manaky an'izao tsika io le olona io samboly fa mitady hamono sy anao ankeriny. Izy fa voasambotra ary aleo tonga dia etsoko polisy avy hatrany. Afa ny taloha zaka. Taloha ianao no nisehony nanjakazaka sy mibaiko manam-pahefana tamin'ny volanao. Hita
lahy amin'izany ny olona saika nanankiana ny lany fonolahy. Eno aratremo zazavavy tena misy loza. Miangavy anareo aloha tsy resadresaka momba an'izany somby dada sy neny. Fa maninona ka? Ary tsarovy koa fa nampivary teny iny na inona. Efa maty efa ela raha tsy nisy azy nanolo tena namonjy ahy. Ka miangavy anareo avy aloha izy hoany. Ary lozako aloha nareo fa andeho any anefitrano koa aloha. Tsy mety miala any amin'ny fiainitra mihitsy ny eritreritro. Ezahako akipaka fa verina ihany. Tena nandotro mifoko loatra ny zava-niseho ireny. Tsy napoziko. Indrisy rofenitra. Na izany aza nahavita be tamiko ianao tamin'ny fanavotanao tsy ho faty. Fa maninona ary tsy mety miala atotsaiko ianao hoe. Mahagaga dia izao raha tena hoe mpivary tena nsetra ny volako izy. Naninona tsy nanabangana ny vola taty amiko na dia ariary azy. Dia naninona koa tsy nety nandray ny vola izay natolotry niny azy izy. Nanao neny tsy ho zavatra izy nitsabo sy ny karakarana dia na dia tsy fantany akory aza. Ary fantatra sitako fa mpampianatra ny asany. Firy andro izay niaraka tao an-tranony tao. Tsy nahita na dia tapian'olona ray aza hoe mba niaraka taminy. Dia nipotra tampoko avy any ny lehilahy iny. Ohatry ny efa nisy nahitako an'iny rangainy mihitsy fa tsy tadidiko hoe taiza. Ary inona ny toen'ny resaka tiany fenitra ho tenenina tamiko. Misy zavatra tsy azoko mihitsy aloha ny momba ny fenitra. Ortoto avy sakafo Fa ina ihany ty mahavarim-barina ny tozy ty Manina ianao tsy misakafo? Angatsika eo ange sakafonao Tena mbola tsy mahatsiaro nao nary marina. Ortojo, inona ry dada? Dia mbola iny tovavy teny iny ihany ve ny malasa saina an'ilay eo Fa ahoana moa nanitrikitrehanareo fa mpivary tena tokoa izy Fa adinao sady angary ny zava-niseho reny ny tenin'iny lehilahy vady be iny. Tsy vady be an'izany indrininy sady tsoroko aminareo koa fa tsy mino ny mampivary tena niny tovavy in'izany Tojo efa tena mivadika to ve lahy. Fa maninona ry dada? Mora fetsyen'olona loatra lahy. Mba hain'lahy moa no tetiny amin'izany. Hoe maninona ka hitsempotra fotsiny volany lahy izay ihany. Or dada, miangavy ianao mba hametraka tsisy ny fitiavam-bola sy ny voninahitra aloha efa teo ambaravarany fasana ange ho azy any vonjiny. Mbola nandaniny fotoana izay mba tahiry kely ny tsaboana sy ny karakarana izy. Ny volako tsy nisy ny kitehany na diary azy. Moramora lahy, fomba fiady le ty zany Tojo. Asa dia ampiasain'ny olona lahy. Mba tonga vasaina ry Tojo efa fetsy angen'ny olona amin'izao tiany tsaratsara olona ivelany fotsiny nareo mivady. Miala tsy niposy. Za ngery dada ny niara-nonina tamin'ny toka mahalala azy tsara noho nareo eto ny fitiavam-bola loatra nareo. Lazaiko anareo nefa fa nahatoloka reo an'ny fenitra avokoa aza ny arenanareo rehetra dia tsy avo vidin'ny famonjena ny aiko izany. Mahazo tonareo fa andeha atory aka. Andeha hoaiza ianao ry Tojo? Andeha hivoaka kely any ary neny loha. Andeha hivoaka hoaiza? Andeha hivoaka raha ianao angena nafatrafatra hoe tsy tokony hivoahanao ny trano mihitsy aloha Orniny fa mbola heverinareo fa zazakely ary ve lasa aloko sao dia hiverina any amin'ilay mpivary tena ary iny ohatry ny veriverisena izay mihitsy izy tato ato aloha mihitsy aloha atsona ny rainka. Izany mandondona salasalanandro izany so telera zaka tsy olam-boto antitra indray izany ka efa naveriny manam-pahefanany amponjy izy tao aorian'ny fisamboran'ny fokon'olona sy ny polisy azy iny haika vo avy nandositra ny fonjy izy teo iny mety olona vatsy andrefana angam'izao ka aleo aloha jerena fa todiny ery izy izany. Tojo,
Fa nao inona tia? Anontany zavatra aminao ahy. Siritojo Fenitra. Tsy manana resaka tao aminao tsony a. Mingavy ianao hivoaka ny tia trano tia azafady. Tsiry Fenitra. Tsy aleto raha tsy voalazanao avokoa izay tiako ho fantatra. Na dia hoe hosoroanao amin'ny angady aza. Ka anontaniana indray ianao e. Fangamo tsy maharikoriko anao indray afa mpifaritena. Fenitra, tsy mbola niteny an'izany kosa ny vavako sanatria e. Ary tsy hoe hifanasa vangy na ilahady na tongavako eto. Mingavy ianao ary Fenitra. Meteza ianao amin'ny hitra vitsin'ozy. Tsy tia handany fotoana aminao tsony ary tojona iray segondra aza. Efa ampy angamba raha ny fotoana laniko taminao. Koa mingavy ianao farany a. Mandeha any ianao mandeha sao dia tsoko vonjy ohatra n'ilay lehilahy tsy manana teto iny a. Antsolona mony sy sambotra ianao. Tsy maninona ary fa antsoy e. Ianao nanavitra tsy ho faty ary ianao koa kehitriny no hamono andray. Ny tombony eto avoatrano eto hiandry ny olona tsoinao aloha e. Fa inona nefa no ilanao amiko e. Valim-panontaniana tsotra ny tadiaviko aminao dia andeha ary avelako ilamina tsara ianao e. Tena tsy mbola nahita olona mafy loatra anao tia mihitsy aho hatramin'izay niainako. Ka zaho koa tsy mbola nahita olona mampijaly sy mampitondra fahoriana ary tsy mety ahitana fiadanam-pohitra anao nge. Tena tsy lamina mihitsy ny foko sy ny saiko raha tsy fantatra izay tiako hofantarina aminao Fenitra. Mahasosotra mihitsy izany raha olona. Fenitra. Inona nefa ny tiana ho fantatra fa mihaino ahy e. Tsy manam-potoana ela be olaniana aminao nefa. Fa naninona ianao no mivary tena aloha e? Inona nefa ny idiranao amin'izay fiainako taloha tany e. Hitanao? Tsy tiako izany. Ianao ihany mandany fotoana io fa tsy tonga dia mamaly. Ka fiainako manokana izany e. Inona ny rarahinao an'izany? Ka tiako fantatra koa ny antony e. Fa inona loatra re no isisianao ahalalan'izany antony izany e. Satria tsy mino ary Fenitra. Na hoe fotoana fohy monja aza ny faneraseratsika dia ampinalalako anao sy ny toeponao izany. Ka tsy te ino no saiko fa ianao no safidy anao an'izany asa izany. Tsy ianao izany Fenitra. Tsy ianao izany. Ianao ilay Fenitra nahavita nampirodana manontolo ny avinavim-poko. Zanaka lahatokany mpanankarena. Ny toeran'ny avinavina sy fanandratantena. Tsy mpandray ravin-dreny. Fa ianao no nampianatra anetitena ka nahaizako nankamamy izany fiainana tsotra nefa feno fitiavana sy fankafizina indray ny fiarahamonina izany. Karazan'olona modely amin'ny fahadiova-po amin'ny fiainana no ry Fenitra amiko a. Vavolombelon'ny fahalehibiazan'izany tena hoe fitiavana izany. Karaha sitraka ry Fenitra ambaro azy antony. Izay monja ny tadiaviko aminao dia andehara izay ny tianao. Tena tianao ho fantatra ny antony. Eny ry Fenitra. Izay nge ny antony natongavako eto. Eny e. Tsy fidy no atokorotojo a. Vokatry ny etraketraky ny olona teo amin'ny fiainana sy neny. Neny moa dia namoneny mihitsy noho ny farany. Andrasory fa ho tantarako anao e. Sariry ny zanaky ny ray aman-dreniko. Nanana namana tsy mifankafohy tamin'ny atry ny fony kely data. Dia nifandray tsy tapaka ihany izy roa lareo na efa samy manana ny vady aman-janany aza. Nanao asa tena moa data ka somary sahirakira n'izay rehefa fotoana tsy nisin'ny asa. Ilay namany kosa nanan-katao satria efa nahatsangana orinasa. Indray mandeha dia nindram-bola taminy data fa nahazo asa lehibe ka tsy ampy ny vola teo am-pelantanany mba hamitana an'ilay asa. Dia asa nefa fa tsy nety tamin'izay nilain'ny tompony asa ilay asa nataony data ka tsy nety nandray ilay olona sady tsy nandony vola koa. Dia very hevitra ary dada sy neny nitady hevitra hanoloana ny volan'ilay namany. Na mity ilay entana tsy nalain'ilay olona mba hanoloana io vola io. Dia tsy nisy nahasalafa nefa ireo entan'ireo. Ka dia voaterina midy mora. Ary tsy nisy nanombinana ny vola vitany na dia ariary aza fa nomena manontolo an'ilay namany. Dia atsasabola ihany nefa ny voaloha. Narary tamiko data ka
voaterina ampidirina hopitaly. Tapitra namidy avokoa ny entanay mba ny sabona azy. Ny findrisy fa tsy tanany ny tata. Tialoha, ty misy mosara mazoto aleo aloha akako rano mangatsiaka ianao. Ty, ao, sotromba mpitony fonolo, ao. Misotra. Dia nanao Niara-niondrika taminay tanaty fahoriana tokoa ilay namany tata. Saingy efa bolana monja tao aorian'ny fandevenana dia tonga nitaky ny volany tamin'iny sady izy. Zany ve? Ie. Tena mba olona tsy manana fo mangoraka koa izany. Dia ahoana nataony ianareo ka? Inona moa no nataony efa tsy nitalao taminy ka nangatakandro. Nefa tsy nanaiky efa tsy nimbolana ilay namany tata. Nirotiny neny ny volondohany. Voaterina ato koa ny fianarako. Nefa efa mba nanomana ny bakalorea tamin'izany. Tahoana moa na niarapaka azy ange mila sita tamin'izany. Dia ny fanampy tamin'eny nanasa lamban'olona sy nanao an'izay azoko natao mba hamonjena an'ilay volan'olona. Dia nitady asa ihany aho saingy tsy nahita mihitsy. Tsy hitahita akory dia tapitra ny enim-bolana. Aiza moa no ahafahana manangona vola 3 tapitrisa amin'ny alalan'ny sasalamban'olona sy asa tselykikely etsy sy eroa. Izay tsy nahavita na dia ny sakafona indray andro akory. Nitondra ny mangidy izay mianaka tamin'izany. Tsy nisakafo afa-tsy indray mandeha isan'andro izay mba nahafahana nanisika vola kely tao anaty boatin-drakitra. Ndray rery fenitra. Rehefa tonga ny fotoana dia tsy nahangona fa tsy ray alina sy roa etsy ariary. Izay niampy an'ireo hoe vidin'ireo fitafiana mba hantsaratsara nananako izany. Dia teo indrindra nefa nanomboka ny hahafipeanay sy neny. Tonio aloha ianao ry fenitra. Tindray aloha sotrondrany. Ao, sotra. Zay. Dia ahoana? Fa nisy inona indray nanomboka teo ry fenitra? Mafy taminay tsy misakafo afa-tsy indray mandeha isan'andro. Mafy taminay tsy mba nanana afa-tsy ora vitsomonja mba namonjena torimaso. Mafy taminay tsy nanana fitafiana afa-tsy vorokitsay fa tapitra namidy avokoa izay mba fitafiana tsaratsara. Mafy taminay ny natrolona izay sary lasa fitafiana nanampy ny vorokitsay ny tafiana isan'andro. Fa mbola mafy lavitra indrindra taminay sy niseo satria fa ahoana ry fenitra? Romotra le namantata raha nahita ny ankelezan'ireo vola voangonay. Rehefa avy mivazavaza sy nanao teny marary taminay teo izy dia lasa. Ary dia niverina indray noho ny ataondro niaraka tamin'ny lehilahy ankiray izay tsy isa farazaka. Ilay lehilahy tonga nanako taba teo tamin'ilay fotoana nateto anao sy ny reninao iny. Nilaza ilay namantata fa nanomboka teo dia tsy izy tsony ny manambola aminay fa ilay razaka io. Dia nohazavainy fa hananany io razaka io vola izy ka naleo ny nampiona mivantana n'iny sy io lehilahy io. Rehefa mifanaiky teo izy roa lahy dia lasa ilay namantata. Ilay razaka kosa avy dia nanao raombava be ary nampitandrina fa hogatrainy avy hatrany eny raha tsy mahatafaverina ny vola ao anatin'ny 3 andro monja. 3 andro? Eno fa olona mitapy angaha ilay rangaly iny. Tenoy aloha dia tonga izy afaka 3 andro. Nitratratratra ny tomany sy ny talaony iny fa tsy nahoany akory izany. Saika iantsy polisy tamin'ny findainy izy. Saingy noho ny tahotra loatra izay efa nanjaka tao am-poniny iny dia niakohaka teo anatrehany neny fa mba hoe nitalo famelany. Nasainy nitsangana neny ary toy izao ny fandehan'ny resaka izy ireo tamin'izany.
Mba mamitsafo re tompoko, miangavy re. Makaly ho any mainy ny fonanao madame Rahely. Aza atao an'izany re tompoko, mba omeo andro lavalava re. Ka zao ary ny famondrapo farany aminao raha tokony ho telo tapitrisa anao lohanao tsy maninona fa ndrifotra ka 7 alina fotsiny no efainao. Ahoana tsara hoe tompoko? Tsy azo zany tsy mando afa-tsy 7 alina amiko sisy ianao. Andray re tompoko, andray zany hafaliako. Misaotra indrindra re tompoko, misaotra. Ahoana manaky ianao? Manaky tompoko, ka iza indray ara nisaotra izany fa ilay fotoana fotsiny aneny mba hiatako kely fa vao hanomboka hanangona indray izay. Zay tsy misy fangatanandro tsony zany fa manomboka anio dia tsy maintsy manefa ny ray alina ianao. Ray alina isanandro no anefanao azy dia ho voaefanao anatin'ny 7 andro ny trosako. Azonao ve ny tiako ambary? Tsy azoko loatra tompoko. Zany hoe zay mihitsy. Miara-matory amiko ao anatin'ny 7 alina monja ianao dia ho afatra mazava. Andray re tompoko, tena olona tsy mivady trovana ianao. Mpanararoatra ny madinika. Tsy afaka nenaika an'izany sanatria amiko. Vehivavy sarotra ampiana marikoriko. Aloavo zao dia zao ara ny telo tapisako aleo raha ngahy entina any amin'ny tribunal ty raha ty rehefa zay ny tianao Oka re tompoko, fa nahoana reny dia ampitsaliana ohatr'izany zay ka tsy mila sentiment zao any ny teniko aminao fitafina tsara tany vovotiako mifanaraka tsara mibikanao iny. Miandry ianao amin'ny hotely Zanakala ny ho ariva amin'ny Eninora. Azonao ve zany? Zao ny koziko anao raha vao tsy tonga natara amin'ny fotoana io anao dia tonga eto raha-pitsy miaraka amin'ny polisy sambotra anao. Mazava zay. Zay va lasa. Tena olona tsy vaniny. Tafahoatra loatra ny raha tsy toetran'ilay razaka. Azonareo mitoriana tamin'izany koa izy nitrosatoniny anareo nge ka azo lazaina ho ady madio misy lalàna amin'ny fe koa ny fitoriana sy fisamboran'olona fa tsy arak'izay vavan'ireo tompotrosa sasany akory. Ty azo ny volana engany izy dia manao an'izao raha matahora rehetra zao ka tsy mahalala an'izany zay olona efa totony tahotra ve dia nanaky an'izany ve neninareo fianitra? Rikoriko sady romotra izy vao lasa razaka. Nanizingizina izy fa tsy vary lava amin'izany fa aleo ny maty. No ny arivariva nefa dia nanomboka nameno azy ny tahotra. Ny tompo-teny amin'ny famantaranandro foana ny masony. Niezaka nampahery azy mba tsy hanaiky an'izany. Ny raha niantsena no ny avy eo. No ny tafaverina avy niantsena dia neny efa nisalotra n'ilay roby napetraka rasika notako. Neny fa hoaizy neny fa adala nga ianao. Fentra dia ho afaka kia. Aleoko manolo tena mba ho fanavotana ny fiainantsika miaraka ho anao nanaovako an'izao. Firineny esahanao virineny an'olo tena ho viravirainy olo tsy vanina ohatrin'iny tsy manasafidy tsika anako. Manidry atsika loatra ny fangejan'ny mpanamboly. Lasa mametsy ny asombinaiko Neny hoa dia lasa neny. Maraina izy vao tafaverina naterin'ny mpamilin-drazaka tamin'ny fiara. Vao nitranotrano izy dia namonjy teny am-pandriana nanala ny fony tamin'ny ranomasina. Tsy dia naresaka firy izay tamin'iny andro iny. Dia ny arivarivana iny dia tonga indray ny mpamilin-drazaka sy ny fiarany. Nitondra raoby hafa vaovao
Neny aza mandeha tsony ry neny neny azabananao lalako sombineko fa tafaropoka ka velao analany trosa hatramin'ny farany neny tsy nanan-kevitra ho any amin'ny polisy mihitsy ve nareo amin'izany fanararotana ranofo izany ka nanapa-kevitra tokoa any ampitson'io fa tsy niteniteny tamin'iny saingy teny an-dalana raha sendra nandalo restaurant trano fitaratra be izay dia inona ho ianao ny hitako inona fentra ny komisera niasa tao amin'ilay komisara saika alehako mihitsy no miara-misakafo tamin-drazaka dia esikorana ny tasako dia verina tamin'ny ankiviana zay no mahavoany tompona ndraiky tasasany ka rehefa tahako ny vola sy kinamanamana na ketrano an-trano ny masony dia tonga manadiny ny fiainanany tamin'ny asany so kosa nefa fa mba misy ny sasany izay tsy voareboribany izany fa samy joro amin'ny fahamarinana ka tsy manaiky ny iray tsy kombakomba amin'ny ratsy amin'ny namany tsy vitsy nefa nasasy tamin'irezy tratra nandrika lalàna sy nanao kolikoly dia nanaona ny toeny aveo fentra inona moa fa dia nivezivezy teny foana ny nandritry ny 10 andro zany ny andro fahenina dia nitarainona rary amin'izay ary neny vao avy nateran'ny fiaran-drazaka mihitsy izy tamin'io reraka ny fahitako azy ka nasaiko namonjy fandriana izy mba hakaina aloha nananaretina ny taizay manko neny rehefa reraka ka io indrindra izao ny netsika raha tonga ilay mpamily mba hakazy ny arivan'io dia niangavy azy neny mba hakaina aloha fa hoe ny ampitso indray za vao hanoly nangoraka azy tokoa ilay mpamily ka lasa niverina nefa izy no nikelikely ny laza fa tsy manaiky an'izany ho ny razaka ary nandrahoana ny anadino an'izay efa vita ka hitako manontolo ny vola 3 tapitrisa vaovao indray raha vao manapaka io neny tena andeha niaraka tamin'ny tsy fahasalamana tsy fidiny le reniko enzana ange ny ampitson'io dia tena reraka loatra izy niverina avy any tsy naray tena izy fa nandamaka teo aparafara niombo be ny aretany andriamanitro fa lozinona ry zany ny arivan'io izay tokony alina farany hoe fitaineny mba nafaonana manontolo ny trosany fa tsy nety tsony neny nitondra polisy rola izy naren'izy ireo teo ampandriny eny ary ny fatorany menoty dia ny fompona tamin'ny ranomasy fantatra izay fa tsy nety ry zareo tena naiko tsy fidiny eny ary nilaza fa iomana dia hamonjy ny hotely ny antso andrazaka tamin'ny finday n'ilay olona nilazany fa nanaiky neny ary miandry any neny eny amin'ny hotely ngiarazaka nanenika anay mianaka loatra ny tahotra sy ny ororo neny anefa hita fa tena marary na ny mijoro ela azy efa tsy vitany fa mitorevika ho azy ny lohaliny reko nangovongovotra avokoa ny tanany ny antehatra tamiko izy amin'izany tena reraka dia reraka tsy hitanay izay natao raha masy alahelo no nameny ny andronay dia nangataka ny iverina eo amparafara aloha neny fa tsy arofanina rehefa nazy fanafotony efa izy dia nitomitory amin'izay dia tenziko tena valaka dia valaka izy niady mafy ny tao anatiko ary ahoana fontra nisy inona ka natahotra mafy efa tsy maintsy iveriny eo ny rakirazaka ary mety ho faty any neny alina ray sisa tsy vita neny ary io alina raha io koa no mety amozako azy raha mbola anaparan'ilay tsy matahotodiny ampibiny izy tsy manatsafidy ary tojo tapa-kevitra tohizako ny adiny neny endry tojo raha ny ady mafy dia mafy ny tato anatiko dia natapa-kevitra ny isolony toerany eny amin'ny oalina farany io tsy mampaninina any nan'olotra ny fahatiovako mba fiarovako ny reniko tsy ho faty sy mba azonay fahafahana andriamanitro Fentra, okanaka, afa mandeha any ianao fa aleo izany no
Tsiriny iny tsy foko faty ihany ianao. Avelao ahy isolanao amin'ity alina farany ity. Tia, oka ry anako, dia tena sahanao an'izany be ianao e. Satria efa nanolotra ny tenanao amin'ny antsika ianao hatr'izay. Tsy amin'ity ato farany ity ihany fa efa hatr'izay. Ka aleo fitaiko ny farany fareraka loatra ianao. Fentra, mamelà anaka. Mamelà fa izany no tsiriny iny tsy misy tsinonao akory izany. Fa tsinon'ireo tsy mifampitrovana mpanararoatra ny fahalemena mihitsy. Dia tsy mba niaotra kely kory ve ilay razaka tsy vanona mikasika anao Fentra? Fa loatra azisiko. Tovovavy tanora sady mbola madio ny tonga manantona ny aratony. Tonga ihany ny maraina. Saika mbola hanao ady akafetseny razaka ka nitady hevitra hitazomanao kilalaony mandrakizay. Efa azoko anefa ny taratasy fifanekena teo aminy sy ny inony amin'ny findramam-bola ary dia tehako teo amasony. Nanao raom-bavy izy fa tsy maintsy ho azy asy ny fiainako iray manontolo ary tsy misy olombelona hasaraka anay izany. Niarina teo am-parafara izy sambotra sy anery ahy. Saingy tamin'io indrindra ny tonga ny polisy ka nisambotra azy. Reo lazainy fa polisy moa dia haika polisy sandoka nentina nampiororona anay fotsiny. Dia efa voasambotra koa. Fa misy tsy azo kely eo Fentra. Hoe ahoana ry Tojo? Fa angamba hoe tsy namandazaka ilay komisera tamin'izany fotoana izany tia? Namany tokoa ary olona teo ambany vahony mihitsy aza ko. Saingy iny koa niresaka tamin'ny olona tamin'ny finday izy raha mbola tao amin'ny dosy ihany maraina ka niomakomana mioty. Alo? Dia ahoana tia? Sambotra hoe rakomsa? Fahoana dia? Ka le efa diniko tsy hanao fiera amin'ireny vahiny ireny fa mbola mijabaka foana. Iza izany nasolo azy eo? Mba azo alaina kamakama ihany ve? Maninona? Mamay be? Zany ve? Alora nga fa hitatsika foana ny rovanà an'izany. Ay zany tsy alaiko izy rehefa takonantsika amin'ny vola be masony. Nisy afera maloto loatra nanafiantsika ny leson'ivy fa hitala ihany reny vokany e. Okelesy vainina. Dia voaraiko tamin'ny findayako avokoa ireo resan'ireo ary niantso polisy avy hatrany aho. Tena nety nataonao ka tena nety. Afaka tamin'iny saingy Fentra. Saingy tamin'io maraina io ranody dia indrisy fa fatana mangatsika sisa ny vatany tao an-trano. Maty ve ninareo? Indrisy ry Tojo maty izy. Napotraky ny etraketraky ny fiainana. Tairery Fentra. Nanomboka teo dia feno fankahalana ny foko ry Tojo mankahalana izao tontolo izao tsy nisy dikany tamiko tsony ny fiainana ka namono tena. Nisesika fanafody maro be ary nandro teo anilan'ilay fatin'ilay reniko. Ny andro izay afatesako koa Dombosko nisy mpiaramonina nahita azay anefa ka nivonjendry zareo ary nentiny namonjy hopitaly aingana. Izy ireo nandevina ny neny. Za kosa voatery ny tananandro vitsivitsy teny amin'ny hopitaly ka ny fikamban'Andriamasera ny nandray an-tanana ny fitsaboana. Rehefa nivoaka ny hopitaly dia noraisiny zareo hipetraka tao amin'ny ankany fitezana zazam-pamboty dia tao any nanohy ny fianarako mandra-pahazoky ny lisansy. Dia izao fiainako mitohy eto izao ka efa henonao ary izay ny tantarako ka dia miangavy anao re izany dia amin'izay raha sitraka ao dia aza miverina tsony. Fentra, mifona aminao ary nalaky ny tsara anao tany am-boalohany. Eny na tsy te hifanerasera amiko tsony izy ianao dia mamela mba amboraka faran'izay atao-poko eto anatrehanao. Tsy ry Tojo Fentra, ataoko fa tsy ilaina tsony izany. Tsy efa izay moa no ny fanarahantsika.
Fa nahoana no mitady andika an'izay efa mifanarahana ianao? Satria tiako loatra ianao ry Fenitra. Tojo Izany no antony verenako taty. Tsy nampilamina ny foko sy ny fanahiko loatra ny fieritreretana an'izany ka mitondra fahoriana ho ahy. Tianao ary Fenitra. Tojo. Ary mifona raha nandika an'izay ny fanarahantsika satria ny fitiavana mampanontsy fanao. Ka ataonao ahoana ary mbola ity an'izay mpivaroteny ohatr'ahy e? Adinonao sady koa angary ny fihetsiky ny reninao teo ireny? Ka ny tsara ivelany ohatrako ry zareo e. Sady zany tisy anambady anao fa tsy ry zareo. Tsy tojo tsy azo tanterahana velively ny amintsika e. Fa maninona e? Ina loatra ny antony ry Fenitra? Miangavy anao hijery amin'ny masonao ka ilaza tsotra amiko fa tsy tia ahy. Dia andeha amin'izay ary mivoady fa tsy hanelingelina anao tsony. Tsy resaka momba an'izany le izy ry Tojo. Ahoana e? Mbola misy tsy voalazako anao tamin'ilay nitantaraiko teo. Hoe ahoana? Fa maninona no tsy nolazainao azy zany ka? Tojo fantatrao ve hoe iza le namany dada izay nandetika anay ka nanifika anay ho eny Ampelantanandrazaka? Ka ahoana moa no ahalalako an'izany ry Fenitra raha tsy teneninao ahy? Fa iza aloha zany e? Ingara Tremarimanana Rodolphe. Iza tsara hoe? Raha Tremarimanana Rodolphe ho aminao e. Dada ve? Ie. Niraiky miteraka avy eny nahavita nanosika anareo mianaka ao anatin'izany fahoriana lalina loatra izany. Andriamanitra, fa loza indratolo ary tia mianako tato aty. Ampy angamba izay ry Tojo. Angamba mety aminao amin'izay ny mandeha. Tojo maheno avy ianao e. Tojo Eny ry Fenitra, andeha tokoa. Misaotra anao nahafo fotoana namborana tamiko izany rehetrarehetra izany mba hanira-tany maso ka nahatsapako hoe zanak'iza marina moa za ty. Tsy manome tsiny anao ary tsy afaka nity ahy ianao satria ataonao ahoana tokoa moa no fitizanak'olona tsy mifaditrova oatra. Tojo aza miteny toy izany ianao fa rainao izy. Eny e. Samy manana ny fahalemeny ny olona tsirairay. Tsy ry Fenitra, mafy loatra ny nataony taminareo. Namana tsy nomena mivadika tamin'ny fankatiavana teo amin'ny sy ny rainao izy. Dia inona ny ataonao rehefa tonga any ianao? Tantara efa lasa izany ve no hoe ilainao ady amin'indray? Tsy mety izany amiko e. Tsy ho an'izany tsy tia hita azy ireo tsony avy aloha izy mivady sy mivonina nika alabina rery amin'ny harembeny io. Mirary soa indrindra ho anao veloma. Tojo andraso aloha e. Tojo andraso aloha. Veloha arery izany Fenitra. Andeo aiza ianao e. Veloha ho arery izany. Mamena hatrany fiainako e. Zany mahatsiaro olona farahidiny sy mahantry indrindra eto an-tany. Makaleo any fiainako e. Ka mora Tojo. Aza tazonao ny tanako fa veloha andeha. Tsy mahazo mandeha. Ianao sao dia manao foana any. Mijanona ianao. Tsy mahazo mandeha. Fenitra, hogadrainao ato aminao indray izany ilay zanak'olona nanimba ny fiainanareo mianaka. Ka aleoko mahita anao mijanona eto. Sao dia manao foana any. Ka hoinonao tsony moa no momba na izaza anke mianatra ny tenako e. Tokony hankahala mafy ianao e. Ary rariny loatra aza mifankahalanao Ka za tsy havita hankahalanao izany ry Tojo Ny eloko ny ray koa tsy eloko ny zanany. Sady efa namela ny eloko ange ahy. Sady inona fa manina indray ianao Sady efa namoy andreo ray aman-dreniko ary Tojo ka tsy te hamoy anao tsony Mifanoina ihany re. Fenitra, afaka mamihana anao ve Iny mafy mihitsy fa izany izao no ilaiko. Toy izay izany ny tantaram-piainan'ny Fenitra sy ireo ray aman-dreny ry dada sy neny. Tantara mampalahelo. Treratra maty-bozanao. Mianatra ny tovavy iny marina. Iny. Ka naizah koa zany tena menatra ny tenako. Indrisy fa mety ny fitiavam-bola be loatra ahy. Tsy nampoziko lasa lavitra toy izany ny hafarany indrisaka. Na izany aza mahatsiaro tokony andraikitra amin'ny fahampitehan'ny fiainan'izy mianaka. Tojo. Andao rehetra hoetany aminy mba hifoana
tena diso tamin'ny loatra litsy. Na za kosa mba ho any aminy fony ratsy loatra ny fanaovako tsinotsinon'olona. Aika nasahirana sy heverina amin'ny hoe mahantra aza ny olona dia manana fandavan-tena sy toe-tsaina ambony mihoatra an'izay heverinao manan-karena sy avy-toerana. Ka zao tsy mila misahirana makantsony nareo ahoana tojo efa nentiko izy ary nasaiko ny andro eo anefitra ao. Manso ianao fianitra manso. Miarabanareo tompoko. Miarabanaka. Mifonareo anako mivala aminao fa nanao fihetsika tsy voahevitra taminao za koa anaka manapa-pamelana aminao. Efa navelako avokoa reny elokareo Andriamanitra ny vavolombelona fa tsy mitana elo aminareo ary efa hatramin'ny elo izany. Misaotra anaka. Misaotra indrindra fa tena manam-pahendrena tokoa ianao. Eny tsy mba namaly fatanay koa ianao fa izany hoe namaly faty ihany aka ary efa vitako ny valifatitra. Ahoana tsara hoe anaka. Izany ary sao dia anao raha nandefa n'ilay taratasy hafahafa tsy nisy ny tany ampiasako iny le nisy ohatra hoe efa vitako ny valifatitra. Za tokoa ny nandefa an'iny. Nampanateriko atsokosoko tany iny no nifantatro tamin'ny alalan'ny fahitako ny karapanondrony totsy fa zanakao izy. Zany ve anaka? Ka maninona ary tojo no tsy nisy nanombinana noho ny avy tany aminao ka tsy maty tsy farofy. Eno ny namontsy sy ny karakary azy no nataonao azy. Sady raha araka ny fatarany tojo dia tsy nisy nanombinanao mihitsy ny vola tanatin'ny portefeuille na ny ariary azy. Nefa dia azo verina ihany ny fandaniana nataonao tamin'ny fikarakarana azy any. Ka fony mbola teny amin'ny hopitaly dia fenao lahelo sy fankahalana mafy ny foko. Ary nanam-paniriana tokoa any amaly faty anao sy razaka tamin'izany. Nisy mpanompon'Andriamanitra vitsivitsy izay nefa ho tonga nampahirany amarary tao isan'andro dia nampianatra ny momba ny fitiavana foana izy ireo ary ny fahaiza mifaly sy ny famelan-keloka dia nanomboka teo dia niala tsikelikely tao anatiko ny alahelo sy ny lolo-po ary ny tena niletika tao an-tsaiko dia ny tenin'izay olona iray izay tamiko manao hoe tena alalana ho izy fampandresy ny olona iray dia ny fahaizany mamaly soa izay nanao ratsy taminy ary dia niraisiko izany teny izany ka nampiariko teo amin'ny fiainako. Namonjy any tojo maha-olon-tsotra mahatsiaro mananatidy amin'ny mpiarabelona no izahako ny asoavina kosa izy no nifantatro fa zanak'ilay olona tokony ho valiako faty dia izay ny valifatika. Indray ry anaka izany atsara-ponao menatra eno anaka misaotra anao manome lesona anay za akory sanatrino andeha hanome lesona anareo iray aman-dreny fa mba misy zavatra kely tiako ampitaina aminareo raha mba azo atao. Tenao anaka fa tsy maninona mihitsy ka mba miangavy ry ahy aza dia raisina ohatra ratsy indrindra foana ny mpivarotena. Oka ho tadiditsika mandrakariva fa mba olombelona mitovy amintsika ihany ange izy ireny ary samy manana ny antony nanisika azy anao an'io asa ratsy io. Tsy misy olona hisafidy anao an'io asa io fa ny olam-piainana lalovany tsirairay ny antony. Na izany aza tonoina fa mba manana toe-po tsara ihany koa ny ankamaroan'izy ireny. Mba manam-piniavana iarina amin'ny fiainana saingy tsy afaka fanampiana azy ireo no tokony atao raha misy azo atao fa tsy fanamelohana. Izay izany afaleko ry fenitra malalako. Lasa olo tia ian'ilay ianao ka. Lasa koa sange mba faly loatra ry tojo Ry fenitra. Sange mbola misy zavatra ankiray neneko tsy nilazaina taminao tamin'ireny tantaranay ireny. Inona indray izao izany ka? Sao dia zavatra mitady hanimba ny fiarahantsika indray azy izany ka? Asa miankina aminao ihany. Tiako foana rangahy ianao ninon'inona izany kanefa dia tsy maintsy ho lazaiko anao ihany ilay izy mialohan'ny mariazitsika. Ka lazao indray ary fa tsy maninona hitanao tamin'ilay zany solo-toerana ny indray aliny ilay tany amin'ny hotely. Fa nisy inona ke? Tsy nahakasika akory zazaka tamin'iny. Tsy nahakasika anao ahoana? Tsy azoko tsara zany hoe endry tojo tsy nahavita namiravira zany izy. Tsy nahakasika ny vatako akory. Zany hoe mbola virginy ve zany ianao io ka? Izay indrindra mbola virginy tokoa. Hoe fa ahoana aloha no nataonao
Ka hitanao za le nanapa-kevitra ny solotoerana neny iny dia mba nitady an'izay fomba azelana ihany koa aloha indrindra nafindray tany amin'ilay namako izay ary nitondra fanafody fampatoriana anankiroa fanafody neny efa atao ireo fa nasain'ny mpitsabo hoaniny rehefa mihetsika ny aretany vao tonga tany ka nanambara ny antondiko dia fahaly ery razaka. Tena zazavavy mihitsy ndraiky mahay manampy reny zao mihitsy raha angaly le tena reveko tena tokoa mihitsy nge zao no nanala tosanareo ana mila tamiko fa tsy raha ely bofinareo tena ohatra amin'ilay rangazany sany tena fafinarentako tena koziko ndry fa tena iada ndrira miaraka kozy nge zany azafady aloha fa ino amplema aleo azava ny resaka fa hanapitra ny fifanarahanareo izay tsy vita neny no atongavako eto andrany fa tsy araka aminao zany mihitsy zay raha nga le blemo monareo sitoakely tony miavonavony ery inona raha nga ny tena rivendry sifra raha vola be zany nanany bandy sa hoe vamo natraminatramina tonga dia meko le avoko tena efa mamytika miretirety aleo aloha mo dia be solona tsisy nitatatata ka ona kela manaiky izy ny ampiankabola mpanjaka vavofendrenako nasa hoy teo zany amin'ny manaraka fa ny alehako eto aloha androany dia ny amita tosaneny milay rangali okere andao aloha dia kanlarona bon malianareo lahy mijanondala tsaro fa ideko mivaravaranifotra ono inony so dia misy sakafo azo alapaka aloha fa za zany tena nilona be mbola tsy misakafo aho mantsy miala tany aminay ay de za mibolemo mandry tsy misy olona rangazany andraso fa nafarako kalifara zay raikitra tena milay be ndry manara-penitra dia asitsika hoisy kely koa ho fanondrahana zo fiatomboa firahatsika sindry zao za tsy misotro alkoly zany ka kely fotsiny atsily fa afa ihany izy sandozidozy zany rehefa miaraky za terena amin'izany moa fa tsy mety amiko e efa hoe tsy mahazaka alkoly zany ao za tianao arary ve tiara izy malala bon ndasareo areo aran'ziro efa tsy amely ndry fa aloha reveko selanga reo dia reo zany sakafo fa mandra maraina mirevotsy anio tena efa mamitampony ty tsara koa zany fa aleo hiboboka ihany iny fa nisangana ireo zato izy fa mivembenoko zany zao tisery aloha no tena otra mipisoara kely le bandy fa tena otra zay fa masotondry iny falazy ary areo ararako ro anaty firan'endry ndreto fanafody fampatoriana efa nentiko ato reto ay ary aleo asiako ny tavoangy ay aleo ahotsakotsanaingana zay eny fatany zay nge dia tanaveriny aloha sy toko rehetra fa zara nga irevy misy ny ataoko nyloany milaina nga za misy zany zay kosa eny fa renoka tanteraka na meny ohatry ny anana ary aleo savainaingana ny fitapiny akanan'le taratasy fifanarahany izy sy nety aleo hoe hosokafana zay reto vola tsy ilaiko reto toa zao vola azo tamin'ny alatra avokoa ary esa le taratasy ndraso hoe sokafako ty bosikeliny ty ty kosetoka azoko ty ary aleo asisiko atao anaty akanjoko aingana za koa moa
ity tsy afaka ny andeha hitsoka akoriko. Efa tsara ambon'ireo rakidro ro lahy ao andaratsara ao ny varavarana. Dia tsy maintsy miandra ny maraina eto izany koa. Elo dia inona nataony ny maraina ka fantany ve fa tsy nahakasika anao izy? Tsy fantany aloha tamin'ny voalohany. Saingy nilaza ho tsy afa-po izy ka nitady hanery ahano iny filany indray. Dia nilafiko ny fanindriny ka nampiororony aho. Fampiororona ohatrany ahoana indray ka? Angaha tsy tadidiny iny fa efa tapotra ny alina iny ny fifanarahana. Tadidiny tsara e. Saingy tsy nirara iny izany. Izany e? Hogadraiko miaraka amin'ny reninao ianao ozy izy raha mety ala-talaniko. Tamin'izany dia efa voaraiko tanaty finday avokoa ny teny miaro fandrahonana rehetra. Nambarako azy fa tsy matahotra amin'izany ho aza. Saika hitsangana ka hanery ahy izy ny naneno ny findayany. Nandehanako ao amin'ny dosy nandritran'izany ka nanararoatra naka feo ny resany rehetra tamin'ireo namandratsiny. Ary dia niantso ny polisy amin'izay aho ny alohan'ny nivoahako tao amin'ny dosy. Dia tonga tokoa ve ny polisy tamin'io ka? Tena tonga tokoa ry zareo ary nisamborin'izy ireo ry razaka ka nafatony tamin'ny menoty. Dia efa voafaritra to azy koa ireo rola misandoka ho polisy. Rehefa tena hoentiny zareo razaka dia niteny taminy aho hoe misy zavatra tsy fantatrao tsy voakasika ao akory alina na dia kely aza. Nasiako fampatoriana ny veranao maly arifa. Zay zany napatory be aka tsy naharesako sy amboniny tany. Tsy pakely vanina ragainao e. Mbola iverina aka androsako aminao. Ary ho andeviko mandrakizay ianao henonao zay. Mandehana aloha makasaina ny ampoza fa efa mitapy loatra e. Tena mideran'ny hafanaponao ary fenitra mideran'ny akingatsainao ihany koa e. Ka toy ny sipaky ny mialaina ihany tojo atao avokoa izay azo atao mba ho fialana nenina. Ay mba nahomby izany ilay izy. Eny tena fisainana tokony ananana mihitsy aloha izany fa tsy andry langilangy hidoboka katoka fotsiny eo. Dianao tany amin'ny polisy fintra. Inona hono ny antony nampanatsondry zareo anao ka? Ka ny momba ny razaka sy ny adalany ihany. Maty voatifitra izy. Izany ve? Fa ahoana keona? Ka lozany ery tojo e. Ay ilay lehilahy hitanao nanome baiko an'ireo jolahy-piasany hamono olona indray alina iny kay ka razaka ihany. Izany ve? Ilay nampaniraka hamono anao re. Ireo jolahy namany no nanondro azy tamin'ny fanadihadiana. Ay ve? Zay vao miverina ny fitadidiako. Tadidinao tsara. Tamin'iny marina nefa nahitako azy ary ahoana no nahafaty azy ka? Ka nandositra teny amin'ny tribunal hono izy raha nentina ho tsaraina dia voatifitra. Fenitra. Sambatra loatra manana anao. Tsy vitany hoe tsara tary amam-bika ianao fa mbola tsara fanahy no mahery fo koa e. Za koa mahatsiaro sambatra manana anao. Taratra tamin'ny fihetsika rehetra fa lehilahy mazava fo ianao. Misaotra anao tamin'ny famonjenao ary fenitra. Misaotra anao ihany koa aloha tamin'ilay valifaty hafakely izay nampiarinao tamiko sy ny ankonako e. Valifatin'ilay mpivary tena?